idera ny aja ny voninahitra ny laza ny fanapahana ny fiandrianana amin'ny fanjakana dia ho an'ilay Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery ihany, fa ny fitiavana sy ny fahasoavana ary ny fifaliana kosa dia tononona ho antsika rehetra any an-tokantrano any izay manaraka izao fandarina izao. Arabaina indray isika amin'ity takariva ity no asoavin'Andriamanitra ka dia nahatratra izao fotoana iarahantsika izao. Amin'ity androany ity dia anana loha hevitra manokana indray isika iarahana amina korala sy groupe vitsivitsy. Andriamanitra dia fitiavana. Izany loha hevitra hobandintsika ao anatin'reto hira vitsivitsy reto. Fitiavan'Andriamanitra ary fitiavana mihoatra noho izay nieritreretintsika mihitsy aza. Fitiavana tsy tratry ny saitsika hoeritreretina akory aza. Kanefa dia izany ilay Andriamanitra tompontsika. Andriamanitra fitiavana. Tsy nisy fotoana tsy nahafitiavana an'Andriamanitra, fa nandritry ny fotoana rehetra, manerana ny toerana rehetra dia fitiavan'Andriamanitra, satria tsy mba miovaova izy, fa fitiavana izy omaly, fitiavana androany ary fitiavana mandrakizay. Ka izany no tokony hiderantsika azy. Fitiavana izy satria nanomana planina hamonjena antsika taranak'olombelona. Koa dia raintsika Andriamanitra ao anatin'izao fandarana izao no ny mahafitiavana azy. Andeha isika hanaraka avetrany ny hira izay efa nomanina hanehoana amintsika izany fitiavan'Andriamanitra izany, ary ahatonga antsika hisaintsaina izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ka ny hira voalohany dia hira fiderana manao hoe haleloia, izay ataon'ny korala ompifarany. Mialohan'izany nefa dia hovakitsika izay voalaza ao amin'ny Romanina 5:5-9. Nde hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa amin'ny folom-bola mpanotisika dia maty hamonjy antsika Kristy. Haleloia, dia raintsika Andriamanitra noho izany fitiavana izany. Hallelujah.
tonga fiadanana lay fahoriana mangidy dia mangidy nanjoa ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko tsy akany amin'ny lavaka fahalevonana fa narinao teo ivononao ny fahotako rehetra. Isaia 7:17. Ao amin'ny Jaona voalohany 7:1 dia misy an'izao teny zao ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika dia ny antsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra. Sady izany tokoa isika. Ko noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy izy.
misy ufona koa zay mety farandroko manamafiny finona finoko anao ray finoko anao ray hiezakao ny anamavy ny finoko anao riray ny finoko anao riray kana umurana umavy fa izao de zanakao fa izao de zanakao hiezakao ny anamavy ny finoko anao riray ny finoko anao riray kana umurana umavy fa izao de zanakao fa izao de zanakao fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na ery na ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra zao de tsy hisy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux prouver ma foi. Tu m'as ouvert les bras et tu
izao no nanehoana ny fitiavan'andriamanitra atsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahytokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona atsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana, tsy nitiava atsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka ny rany zanany ho avitra no vaotantsika. Jaona voalohany toko 4:7-8. Fafity utuji hao aminao nataona uai rijai rifanai Nita
tany lavitra tany no sehoany Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrak'izay no mitiavako anao, koa izany nampahamaretako famondrampo ho anao. Jeremia 4:7 ka ny 7. Tianao Jesosy, matoy izy namonjy anao. Tena tiany anao, nampanuta tsy mendrika aza. Izy maty ho anao, tamin'ny azo fijaliana. Ka ny rany nalatsara monjena anao. Fitiavana mandrak'izay, no nitiavany asianao. Ka mba hinona navalinao, any tompo izay mpamonjy mpanavotranao. Atuduri azi mifuna, si ampitso fa anyutena metinjinja. Madayana hawamini ikiwizo pamunzinau. Tiavu izi aritupu fa usamba chatukuyanau. Jalasanya ndani chani kana numana fitwerana wasiwanau. Aliwa viti uela de anjaire wavuti arisikia itwechewa nilani jai. Fiadana mandrak'izay, nofiainamna atolony wasiwanau. Fanomezana rofo pitiavan'izay, lovatena so tsy manam-paharoto koa. Atuduri azi nifuna, si ampitso fa anyutena metinjinja. Madayana hawamini ikiwizo pamunzinau. Tiavu izi aritupu fa usamba chatukuyanau. Rasureza so Atuluri azi mifuna, si ampitso fa anyutena metinjinja. Mandiana hawamini ikiwizo pamunzinau. Tiavu izi aritupu fa usamba chatukuyanau. Na iza maninaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra.
ombaeno ny feony miantso anao o azay fa efa miandry anao ny tomponao te handray ny tananao o mavaly ny fanasany anao fangana reka modi efa ulauni ati sesosianenu ni antswanawani efa miandanjako ny fity tsara kokoa ny mibebaka dieny zao satria tsy hoe oravizao tany zao kumianu mamari nyantsaka izaso mibeba liuva manantu alizaso tanuma ifiki ifamuze oeke ani oeke ifamuze atuluchana oeke azaeka otere nitanani sesoni ulacha namunze bulae sivofafa oeke ry havana malala andriamanitra de fitiavana izany no velabelarintsika sy noenotsika tamin'ny iran'ireo nasaina tamin'ity androany ity ary tokony ary isy lahatra atsika fa teny izany tokoa lay andriamanitra iankofatsika amin'izao sabaty izao lay andriamanitra tompotsika ary lay andriamanitra hananatsika fanantenana fa mbola haneho fitiavana mandrakariva satria tsy miova izy izao no amarana antsika azy ny teny
ao amin'ny jaona voalohany toko efatra andiny fa 40 manao hoe ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'andriamanitra atsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'andriamanitra ary andriamanitra ao aminy. Zany no tokony haharesy lahatra atsika koa andeha hitoetra amin'andriamanitra dia ilay andriamanitra fitiavana ary tiantsika loatra. Manao velomanao indray ary manome fotoananao indray raha sitrapon'andriamanitra amin'ny heriny ny toy izao. Veloma tompoko.